dia fa zany izay tonogasikara mandray amin'ny fanja andray manantena izay tsy zoviana amintsika intsony a fa dia tena hoe hafaliana tsy ombotratra ny fanekenao a ny resadresantsika androany miarabanao fanja mirabany émission gasikara mirabanao marizo sotra ary presque tena fifaliana mihitsy miaraka aminareo amin'izao betsaka mahafantatra amin'ny mahafantatra anao zany amin'ny hira famoronany kira sy ny rehetra fa vitsivitsy angamba mahafantatra ny otrany hoe amparatonga tamin'ny fiainana nandalovanao maartiste anao hatramin'ny oviana nanahoana ny atombohan'ny fanja zay zao dia tena hoe mahaliana mihitsy ahoana ny atombohan'ny fanja zany hoe za tsy nieritreritra ny hira mihitsy mamorokira ny tena mafinaritra fa tamin'ny taona ivelabe tamin'ny efatra amin'ny 64 dia nisy fifaninanana hoe chanteur de blues tamin'izany ny centre Albert Camus ny anarany fa satria vita vaovao io trano dia tamin'izay izy dia nisokatra bebe koa amin'ny atao hoe mozika rehetrarehetra fa indrindrindrindra ny jazz satria ny olona le bebe tohatra ny tia jazz zany dia nisy an'io fifaninanana io a dia niditra nampidirina tamin'io aho dia mba nahazo voalohany eny mpira jazz tamin'izany mbola vitsikely mihitsy dia dia zay nde tomboko mihitsy tena ny hira tsy voatery ho jazz tamin'izany ny tao ando satria be deabe ny renony za avy amin'ny ray aman-dreniko avy atao amin'ny raiko a any amin'ny klasika bebe koa satria ny pasteur ny dadabeako ny avy any amin'ny reniko indray a da toko rehetrarehetra tena mpieno jazz be mihitsy dia zay zany le izy fa ny mihira tsy le tena tomboko loatra dia tadidinao hoe inona le hira nazonao an'le Mr Paganini a dia Body and Soul zay satria za télévisy tsy maintsy atao amin'ny maha-jazz azy tamin'izay ianao ny hira sa mitendry sa ny hira fotsiny aka fa ny mpitendry efa nisy mpitendry any ndray mandrehitra io manana ny instrument be deabe rehetrarehetra atao an-trano dia be deabe zany musicien tonga matetika atao isaky ny rivo dia ireo ihany no nanaraka azy za tsy mitendry mihitsy ny mosehatra raha mbola azoko elany zany tsy haiko tsony dia tamin'izany moa zany miaratsina amin'le varany akotra ny aingam-panahy ny inspiration anao jazz ny janona tamin'izay avy eo sa nanahoana ny fivoarana dia oviana ny tena hoe raikitra hoe jazz ary izy ty zany hoe za tena mitaizany feoko sy ny fomba fihirako dia tao amin'ny chorale amboarapeo faravohatra tranovato tao zany nandritry ny fotoana elaela ihany dia fa ny zavatra enona ny an-trano takan'izany dia jazz foana dia nanjary misy ataontsika hoe tena jazz mihitsy zany a nandritra ny fotoana elabe teo amin'ny fiainako ary mandrakizao mo koa tary amin'ny lafiny reniko dia mpitendry piano daholo ny anadan-dreniko zany dia nisy piano foana tany dadabenay dia zay dia nianatra mitendry piano amin'ny zareo mijery ahoana ny fanaovana azy dia zay fainao moa zany nandalo na nanahoana ny fandalinanao ny piano ny jazz ina ny eninao ahoana fomba nianaranao azy za zany a tena tia mamena trano tena tia nefa le tena zany mihitsy nampianatena tamin'ny piano nampianatena tamin'ny famoronana nampianatena amin'ny fanoratana sy dia misy lalàna loatra ireo zavatra ireo tamiko fa zao kosa nefa tena hitako hoe tiako le izy ary tsy tafavoaka amin'le izy fa tsy maintsy manao le izy a dia teo a dia nanaraka ihany a zay torohevitry ny rehetra manodidina azy zany hoe ireo le mpitendry mozika rehetrarehetra zay hitako isanandro ohatrano ireo zany tena nampianatra zay angamba no ataoko mampianatena satria reo olona fifaneraserako tamin'izareo reo ma no tena nampianatra amin'le izy momba ny soratra moa dia za voadidina olona mpanoratra be lehibe teo amin'ny ray aman-dreko da toko sotrana zany ohatrany nandeha azy ny fanoratana raha ianao zao no manana isa andohanao firy eo ny hirany foronina na tena nirainao zany nanampindraminao zany efa tena be deabe tena sarotra be anko miteny ery izy satria be deabe koa le omeko a dia avy eo tsy hitako tsony satria tsy nataony na tsy arako satria zay ko aloha zavatra naikray tsara ho fantatra foana fa za nefa miverina avy any an-dafy vita ny fianarako dia nijanona tanteraka tamin'ny mozika
ny fiakarana an-tsehatra aloha zany hoe natomboka taona 27 dia tsy niakatra an-tsehatra intsony mihitsy hatramin'ny taona 20 aloha ny atenatena an'izay rehefa misy festival de jazz dia manao iraray ana roa angamba fa tsy mihoatra an'izay mihitsy satria le asa nataoko tena tsy dia namela loatra anana fotoana anaovana mozika taona 20 niakatra indray mandeha nanao concert manontolo satria manimanina dia teo indray aloha dia taona tadiko taona taona 7 vao niverina indray anao concert ray manontolo taona 20 no niverina dia 97 dia efa ho 3 taona zany mijanona fa ny famorona-kira nataoko foana kosa dia tonga ny 6 dia zany nanana orinasa zay teo tapa-kevitra hoe tsy maintsy miverina mozika fa andeha hanao retraite ny tenako dia namidiko ilay orinasa dia miverina tanteraka tamin'ny mozika ny atomboka taona 2000 zany taona 2000 na dia iny izy hoe tena tao anaty mozika fa zao kosa nefa vetivetiky mihitsy dia hitako hoe tsy mahavelona ty raha ty dia manao consultant tsy misy asa ntsony ataoko hoe raikitra zany tsy hoe tana birao ntsony araiky fiteny fa nanao consultance amina société zay milamilany zay mba kely haiko satria ohatr'izay zany hoe fiainana artiste tamin'izany am'izao koa angamba ohatrany hoe misy ao le fitiavana be amin'le hira fa tsy afaka tena hoe hivelatra be amin'le hira ianao hatrany hoe hiainanao le izy zao koa aloha eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina mihitsy manana olana ny vehivavy tamin'ny andronay fa tsy diso angamba raha miteny fa izy zany vehivavy voalohany indrindra ary isorako ny ray aman-dreniko nanao mitana concert ray manontolo mosehatra tokany fa tamin'izany be bebe vehivavy mihira fa ao anatina teatra raha miakatra sehatra izy dia tsy maintsy olon-droa na telo na ohatran'izany hoe mitana concert anadiny ray sasany vehivavy anankiray tokana mbola sarotra be dia ary zay mihitsy raha ny antony mahatonga hoe tonga ny 70 niasa aho dia naleoko ny fidy aloha miaraka mivady dia manjany miaraka mivadiko amelona ny fianakaviany fa navela tanteraka mihitsy ny mozika ny fisehoana an-tsehatra satria ohatrany tsy mety eo amin'ny sain'ny mpampiasa sy ny fiarahamonina zany hoe ianao te hanao carrière professionnelle nefa manao artiste aloha zava-be mihitsy fa satria zay no tamin'ny andronay dia voaterina janky mihitsy zany fa dia araka ny fiteny manao hoe dia nividiko mihitsy ny activité alimentaire fa dia ny activité artistique tena somary nampanginina kely dia zay nabato hoe tamin'ny taona 20 taona zany raha hiverina dia janky tanteraka amin'izay aloha fa dia aloha ny mosika dia anao zany namorona hira na ny feo na ny tonony iza no nampindraminao ny hiranao voalohany raha amin'ny tantara artiste anao gaga dia ohatra mamorokira hoanahy foana aloha hoahy foana aloha le hira tamin'izany tamin'ny voalohany tsina tsy olona misy olona hoe indro mba hirao kely ny hirako na hoe olona mangataka hiraniko fa dia rehefa mamorona dia hoahy iny na dia tsy voaka mandrakizay azy fa dia voalohany vola sinorona nameko hira voalohany ary hoanao iza le voalohany hoahy ny hira voalohany zany hoe 5 taona dia efa namorokira zany dia zandriko hianitra mamorona ny tonony dia za mamorona ny feony donc 5 taona zany a namorona tonony sy feony fa eo koa nefany a ndadatoa rado sy no raiko izay mamorona poème dia angalariko regny dia amreny kio namoronako hira dia za rery ihany fa tsy tena hoe misy hoe ihany tamin'voalohany tsisy an'izany mihitsy hoe mizarery zany fa ataontsika hoe tamin'ny taona 7 mbola sinorona mena an'ilay hoe azilaozanao zay manao ona ny fivoaran'ny angam-panahinao ona ny
iresano ilazanao amin'izay zany ny zavatra samy hafa be ve niova be ve nanakarena ve sa nahantra sa naninona le aingam-panahy hatramin'ny 2024 sa raha misy moa fanatotoloana nanahoana zay ny misertro sarotra be fitaniana fa zao le tomboka tamin'ny taona 2 zany za zay tena hoe satsiko ny hoe indro fa zao ny namody eo mihira de anaraka any fa sady tsy haiko mihitsy koa e no tsy tiako atao zay ngao antena marina fa de nijanona foana fomba famorona-kira zany de mitovy foana am'izay fomba namorona-kira hatramin'ny voalohany zany hoe zay toro an-tsaiko nosoratako sy tendreko sy lahavita hira zay hoy ny olona hoe nihiranao ohatrany sarotra be fa mifandraikaraiky amina jazz ohatran'izany so za hoe zay tianareo fa raha tianareo asiny etikety tsy mampaninina mihitsy fa za manao fanjaremana tena rehefa sarotra be ako lazainareo manao jazz aho mainka eny raha zay ny tianareo tsy mampaninina mihitsy fa le ezaka ny ananana fanjaremana tena no tianao be dia be eo amin'ny famonona-kira zay ngamba no azoko lazaina amin'ny momban'iny le fanjandrimana tena ve afaka mifanena amin'ny olona hafa ivelany Madagasikara ohatra resaka inspiration izy zao nefa niaraka taminao na nafinaritra anao niaraka taminy hitako anao mivoaka ivelany Madagasikara ihany koa zany hoe zao le izy zany ny zavatra tena magaga de zao le olona koa rehefa miresaka amiko de le jazz ny tena mondohany za nefa de amamalagasy de be lehibe mihitsy koa andohako ny tena hira malagasy mikadona malagasy ny fomba malagasy eo amin'ny lafiny hira sy mozika fa rehefa makany velany ohatrany hoe anao jazz zany no lenany de antsoina de anao festival de jazz vocal ohatra tany Paris de rehefa eo de mifankahita amin'ny mpitendry sy mpitsoka mozika jazz foana de manjary ohatrany lasa makany foana le izy ina ohatra ny hiranao hoe tena ohatrany hoe tianao reto tia eka hira gadona malagasy ohatra zay de le mbola tsy mivoaka zao matsy misy hira bagasy mihitsy any amiko eo ny maromaro zay mahafantatra azy de hoe andao avoaka de eny ary voavoaka kanefa ny avy eo sarotra amin'le olona ihany manaiky hoe any fanjaremana tena misy hira zay zao navokako gadona tena malagasy mihitsy dia tsy manana ny laza navantana ny olona amin'ny hira sasany zay ny tena nefa efa efa mivoaka radio mihitsy de izy efa mivoaka radio efa ilaizy hoe foana ny fotoana fa toy ny bomaly toy ny kiranorato resaka tany amary aho ohatra inspiration tsy voatery hoe européenne le izy fa hafa mihitsy manaonandray zay ohatra tany amary zao de izy avy any Amérique latine mahafinaritra aminy zany takanisy za tena kama raha misy mozika anisy antiako de ny latino raha mozika ivelany Madagasikara zany de ohatran'ny tany amary de sady mitendry izy no mihira no mamorona de mahafinaritra azy zany zavatra zany azoko lazaina hoe raha ohatra ka hoe mba te ho ny fantoka tany mozika de zany angamba ny tiako nataoko fa ndraindray misy araky ny teny mahazatra amin'ny teny frantsay moa hoe misy questionnement kely ndraindray eo amin'ny teny za na nianatra momban'ny management fa tsy andano zany nefany le mozika atao amiko foana misy fotoana nanay am'izao fotoana zao moa le mozika eto Madagasikara zany hoe tonga milasa tsara anaty mihitsy efa misy namana maromaro velona amin'izy io velona tsara de mipetraka eo le fanontaniana ndraindray hoe misy fotoana avy ahy tokony nanontany tena hoe tokony nanenaka any mozika bebe koa sa nanao ny fianarana nataoko iny rehefa mahita am'izao fotoana zao hoe tokony ho tafita am'izay ny ankizy eto Madagasikara am'izao fotoana zao rehefa fantany tsara inona ny tokony ataony makaiza tsara le mozika ataony sy ny zavatra rehetra manodidina an'io satria tsy vita fotsiny le izy hoe mahavita mozika de zay
betsaka zavatra dinina manodidina azy. Inona ny amponao rehefa mahita an'ireo artiste maro dia maro ianao amin'izao fotoana izao a. Hita ihany koa ianao fa manana efa album matelo angamb'izay le mozika tsotra izao. Feno artiste ihany koa ampidraminao an'ilay hira. Aiza hoe samy tanjony fanja amin'izay rehetrarehetra izay sy ny fijeriny fanja. Izay indrindra mantsy ohatrany ny fifaneraserako amin'ny ankizy tanora amin'izao fotoana izao dia ny fahitako aloha fa mivoatra be mihitsy ny mozika malagasy. Mivoatra amin'le hitiavako azy amin'ny betsaka. Fa misy koa ireo mivoatra izay ataoko tsika. Za tsy teny hoe ratsy na tsara, za tsy fiteny izany mihitsy fa ho ia fotsiny hoe misy ny mozika tsy tiako fa tsy misy ny mozika ratsy. Za zany tsy te hitsara mihitsy mozika misy fa misy mozika tsy tiako. Tsy rehefa tsy tiako izy dia tsy tiako dia fa enoko daholo ihany fotsiny aloha zay kosa aloha enoko tsy afaka mitsara ratsy ihany kosa. Dia ireo ankizy everiko fa tokony fanandrifindrify amin'izay lazaina hoe aingam-panahy no matetika tonga aty amiko mangataka hira. Mangataka hira izy hoe amin'irony hira dia arakaraka eo amin'ireo mavita na ilay tsy mavita na mavita hira fa hitako hoe antonona ny any ny tiry ity dia manatona azy manontany azy hoe ty misy hira onona vonona ve ianao. Ny saoran'andro zareo dia mbola tsisy nandalo andreo dia nomeko hira ary nahatonga an'ilay lazaina hoe mozika tsotra anankitelo. Mozika tsotra anankitelo zany anankitelo disque anankitelo ireo dia 520 ny ao anatiny. Zany hoe totalin'ny hira ao anatiny zany dia 545. Ny ankizy ao anatin'ireo ny mpihira ao anatin'ireo dia ny fidina izay hitako ho mahay indrindra hamoaka an'ilay zavatra nataoko dia mitendry mozika dia izay leveriko fa mahay indrindra hamoaka an'ilay izy. Zany hoe amin'ny teny frantsay tena subjectif le safidy fa tsy maninona za no mitondra an'ilay izy dia ohatrany tiako hoe zay tiako hoe tsy mampanintatra sy tianareo fa zay tiako ihany io ohatran'izay fa isaorako mihitsy aloha reny olona tsy latsaky ny ataoko hoe 50 na raha anjara tamin'ilay diska anankitelo zay. Inona fanja ny tanjonao tamin'ilay nanao fanara sy tsy voatery tanora daholo izy rehetra hoe izay mihira ny hiranao, foninao. Inona ny tanjonao tamin'iny fifaninanana iny? Tsotra, tena tsotra kely mihitsy. Ohatrany hitako hoe ireo efa malaza amin'izao fotoana izao dia efa malaza. Satria tamin'izaho nanao an'ilay mozika tsotra voalohany ilay betsaka ny tsy dia tena mbola nalaza tao anatiny hoe sanatria tsy miambo aho hoe mozika tsotra nampalaza azy fa mifanampinampy eo izay rehetra. Dia ohatrany hitako hoe amin'izao fotoana izao zany ilay malaza dia efa malaza be daholo dia ohatrany mbola takotakona ilay ankizy sasatsasany izay angamba tokony mba hojerena ihany izay tsy fantatro nefa. Dia nataoko iny faninanana iny ohatrany karazana amin'ny teny frantsay hoe découverte hoe ahitako hoe misy ankizy vaovao hoe miafinafina any afaka omena hira afaka miara-miasa sy tahak'izay ilay mpandeha. Nahoana ny vokany rainao mijery zany afa-po ve ianao tamin'ny vokatry ny sa mbola misy tohany iny sa ahoana? Ny fahafaham-po dia ataontsika hoe somary nandiso kely ihany dia fepetra kely napetrako teny za mihitsy nametraka azy ary zay ihany no mikotsiny an'izany nefa sady fanahirina ihany koa. Ny fitsarana an'izy dia tsy nisy nidirana olona matianina fa ny isan'ny j'aime sy ny j'adore tao anatin'ny atao Facebook no mitondra sy misafidy an'ilay olona ho omena hira satria zay no mivaliny zay no loka omena azy amoronana hira anankiray zareo. Dia ireo izay nazo j'aime sy j'adore betsaka indrindra no raisina soa ihany fa tsy dia ratsy loatra aloha ilay ankizy fa efa naza taminy fa tsy maintsy mbola misy coaching efa neona izay izy teny da sy za voatsely akory zay dia manteny taminy aho hoe tsy misy ny tampotrohatra tsy misy ny manam-pahaizana be fa dia tsy maintsy misy ihany coaching ny zavatra rehetra ho-tombontsika manaraka dia zay ilay izy. Fa ao anatin'ireo amin'ny eritreritro manokana ao anatin'ireo izay rehetra nandray anjara dia misy hitako
misy azo eritreretina ihany tokony havita zavatra dia inona no miandratsika amin'ny 2020 ohatra 2020 reaha dia io kosa dia atoka kosa moahana mihitsy amin'izay reo mba vokatra izay nentiko eo amin'ny lafiny mozika satria 2020 zany mefara rosy sy ay sy ohatra le taona dia tsara angao anga hoe mariana kely zay le zavatra ohatra hoe mariana amin'ny famoahana diska zany sa fiakaratra antsihatra indray zany sa ona bebe ihany le programme aloha bebe sa niverany Madagasikara avoka aloha zatsasany am'ireo mira malaza zay soratako hoan'ireo mpira malaza koa dia wow dia atomboka ny famoahana ny mozika tsotra zao fa efatra zay tsy misy afa-tsy instrumental tsisy olona mira mihitsy zany fa tena lalao ny mpanao mozika zay koa zavatra hita ohatra mitapina loatra ny mpanao mozika mitendry zany fa resin'reto mpira loatra dia misy spectacle dia misy famoahana boky dia misy ohatrohatran'izay zany mba programme raha mieritony dia raha sitrapon'andriamanitra mois de volana mai raha tsy diso any to any frantsa raha ohatra raikitra ihany zay programme rehetra ny fanaovana amin'ny namana aingam-panahino fanja mahanatsika ny resatsika eto amin'ny Gasikara dia zao fotsiny isorana be lehibe misy amin'ny Gasikara na tsiaro ako ty lavitra be aty dia faly be aho misy antony émission to mba arera zao tontolo zao am'izay mba hitan'ny olona hatrany Cambodge dia hitan'ny olona any Afrique du Sud etsy anany mihitsy hitan'ny olona eto à Madagasikara zay misaotra toko misaotra indrindra